zay ny olona mba le kopakambavy zay aleo zay mba hiaina am'le resaka rano fa mijaly be zay ny zanakay marary voalagaly hoany amin'ny dokotera zay nefa tsy manam-bola anjahoana mihitsy ato amin'io rano io. Herinandro ateo aoriana nanomboan'ny asa fanadiovana lakan-drano amin'ny alalan'ilay tetikasa asa maritra ho an'Antananarivo dia miala ny sady ny sakatsakana. Efatra amin'ny androany maraina no tazana ny jerijery sy fotoana kasary teny amin'ny faritra Andranomanalina sy ny manodidina iny ny mpiasa vao amin'ny komunina hoy ny mponina eny an-toerana. Teny amin'ny toerana nandalovan'ny Taina Razafinjoelona sy ny ekipany ary nanomboana ilay asa fanadiovana ny lakan-drano sy nandritrana ny rano miandrona no nivezivezen'izy ireo. Nisy mponina sasany teny an-toerana nomena akanjo dia nampiasaina anadio ilay lakan-drano tahaka ny nataon'ny ekipan'ny Tia Tanindrazana. Nilatsaka avy eo ny teny midina hoe miala amin'izay ianareo fa leo ataon'ny komunina ny asa. Manindry ihany koa ny fokontany. Tsy vitan'izay fa nakatona ilay lakan-drano tokony hanarianareo rano miandrona notrohana avy amin'ilay motopompe. Tena nasosotra sy nahatezitra ny mponina teny an-toerana izany hoe nahoana no asa hanatsara ny tontolo iainanay sy ny manodidina ny fonenanay no sopanana tahaka izao. Olona miasa tsara, mahalala ny maika sy ny mararany vahoaka ve no hanaovana anto izay tahaka izao hoy ireto mponina ireto. So dia mba tsy rariny izany hoy izy ireo. Tamin'ny voalohany taona dia efa ho atomboko izao asa izao nefa fa alohalika ny rambary zao nefa alohalika ny rambary misy ny tsara sitrapo na nitarany anay manome fitaovana sy motopompe andritana an'ilay rano. dia sakanana Ye sakanana le zavatra zay zany mahitahitanay le zavatra ampisiditsidina eny anosy mamaka anazy le teleferika zay tsy janona tsony Fitaovana tompika efa ao zay tsy anay fa tsy maintsy tsoanay androany fa zay le manitsajana.